faly miatrano tokantrano indray zay diakonarina Larson miara-dalana aminao eto miara-miasa amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina faly miarabanao ray aman-dreny apôstôly miarabany Rina Larson sy miarabany Anabavy Malala miarabany mpiaino rehetra tsy akanavaka ny tenanay amin'izao fotoana manokana izao zay idirantsika amin'ny fandarana Aramageddon ary ihany koa manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho anao zay mihaino anay amin'izao fotoana izao. Jesosy ane andinika ny fonao dia anome famindrapo sy fitiavana anao ary anokatra ny masim-panahinao amin'ny fotoana zay iarahantsika eto amin'ity fandaharana ity. Salama tsara apôstôly Diakonarina sy Anabavy Malala. Ya faly miarabanao ray aman-dreny apôstôly miarabany Diakonarina Larson sy ny mpiaino antsika ihany koa amin'izao fotoana izao lina de lina ny mpiaino afantatra ny toyan'ny fandarana Aramageddon efa maro no voalaza ary tsara ny mampafantatra azy ireo fa de mbola ho iampy indray zay fahafantaran'izay atolotra mpananjananao ray aman-dreny ny fitondranam-bavaka ny fotoana. Apetraksika mbavaka zany ny fotoana mba ahafahan'Andriamanitra miasa tsara na amintsika zay mitory na ho an'izay miaino na ny akaiky na ny lavitra. Hitahin'Andriamanitra ne ianao zay miaino zao fandarana zao eny hitahin'Andriamanitra ny firenena izay misy atsika ary mba hisy fahazavana sy vahaolana avy amin'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona ny fotoana iarahantsika eto amin'ity fandarana Aramageddon ity. Maky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny salamo fa 7 ny andiny rehetra ary ny salamo fa 5 ny andiny rehetra raha nisany andiny eto zany dia 12 ihany fa mifampitoy zany ny tenin'Andriamanitra ho vakina eto amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 7 ka ny andininy voalohany sy ny manaraka mivaky toy izao manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao zay ratsy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizana misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na de iray akory aza. Tsy malala va ny mpanao ratsy rehetra izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehova tsy atsony. Indro matahotra de matahotra izy satria Andriamanitra ny eo amin'ny taranaka marina. Na dia foananareo aza ny fisainan'ny ory, Jehova kosa no ariny. Engany eka hivoaka avy ao aziona ny famonjeny Israely. Raha ampodiny Jehova avy amin'ny fahababona ny olona dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely. Jehova o, iza no toetra amin'ny taberna kelinao, iza no onona amin'ny tendrombohitra masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao zay hafa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fianiana na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampihana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozoozo mandrakizay. Vavaka zany tsika entina mbavaka ny fotoana. Jehova Andriamanitra rainay masina velona mandrakizay ny an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianao ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba ny zay rehetra eo aminy, dia nampianarana anay iantso anao ataonay hoe ray masonao, dia mamaly ianao satria zanakao zay nateraka tao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny teny velona avy aminao. Tsy mba mety loza ny teninao zany Tompo, ary velona mandrakizay ianao ary miantso anay hoe mpandova ny fanjakana. Miantso anao ary manatseha anay ianao le Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba, Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpaminany. Miantso ny anaranao tafio ny famindraponao ny tsirairay avy izay miaino n'izao fandaharana izao. Eny fa na zay mitsangana vavolombelona anambara ny fahamarinana sy ny fitiavanao azy, anambara ny fahatezeranao ihany koa, dia mangataka ny fanatsehanao manokana hombany ny hery ny fanahy masonao sy ny amin'ny raha ny fanatsehanao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mba voatahiry ao anatin'ny fonay ny fanatsehanao, hisandratra amin'ny fisainanay ny hery ny anaranao Jesosy eo, ary andositra eo anatenay ny fahavalo rehetra sy ny fiadrina zay voaforona amelezana anay dia potehana tsy anakeritsana pahefana.
fa ianao kosa tompo de ombanay ary eo akaikinay amin'ny andro rehetra hitorianay ny filazantsara na eto na mitoerana hafa fa mahery ianao Jehova o ary ny teninao dia sabatra rolely fahazavana ho an'izay rehetra mandray azy fenohy ny fanamasinao ary zay dia tario amin'ny fahamarinana aminaran'i Jesosy amen. Fandarana Aramagedona fampianarana ny boky ny apokalipsy amin'ny endrika apostolika apokalipsy zay no hiatsotsika azy ray aman-dreny apôstoly Benjamina fanontaniana voalohany avy hatrany satria maro ny olona zany vao zao vao samba ny miaina zao fandarana zao oviana moa zany ianao nanomboka nampianatra ny boky ny apokalipsa dia ahoana moa zany ny fandenatra amin'izay ny fampianarana amin'ny boky ny apokalipsa zay ny entina teto amin'ny onjapeo iny fa na de tany amin'ny toerana samihafa aza de azo lazaina hoe teo amin'ny enina amin'ny 7,790 no nanomboka nametraka tsara rehefa nametraka tsara n'le fahamarinana rehefa hita le lalana tao amin'ny apokalipsy fa raha nitory ny filazantsara zany de efa tamin'ny 6 décembre 88 efa eladela zany tamin'ny folo maraina de tonga de risiko lahatra le olona anankiroa nyresaka tamiko de ny olona fahatelo teo amin'ny fito sasany alina teo de risiko lahatra koa tonga de niasa zany tonga de niasa ny zavatra lazaiko tsy manana zavatra fika fa Andriamanitra de fitiavana tianao izy mibeba de manontany le olona mibebaka ahoana de mibeba amin'ny ratsy miala amin'ny ratsy zay dikan'izay dia gaga le olona satria tsy mba anatin'ny voambolana zany ka rehefa nandeha zany zay 88 à 96 zay dia mitory filazantsara mamaky baiboly mihitsy zany dia zay hitako tena anatin'ny baiboly dia ampy mizara mampahery hitoriko ny filazantsara teny Kalamanjana sy ny isam-baravarana mandondom-baravarana eny amin'iny faritra Kadijamamy iny iny an'iny Andray Soro iny ty ambanina pasapito porte tenao trano malagasy moa misy rihana roa de misy varavarana telo isaky ny etazy de idirako daholy fa raha ny apokalipsy zany de ny 96 vao tena efa hitako ny vagavagan'le apokalipsy de nanomboka nitory am'izay tonga de avy hatrany izay mantsy tiako antanina hoe ianao moa zany hoe nanao fitoriana tselika ianao teny Akalamanjana tao anatina toratran'ny olona de nahazo radio anao manokany ianao tany amin'ny 1996 tonga de zay hoe zany le fandarana voalohany nataonao to de hoe apokalipsa 96 nahazo radio rehefa niasa tao anatin'ny radio anankiray teto Antananarivo 106 FM dia nahazo fandagana tao tsasakadiny isan-kerinandro tamin'ny voalohany de lasa adiny iray rehefa bebity le fandarana de avy eo nanam-panirina zany satria ny tena mifanerasera amin'ny anaty radio de mahita ny lanjan'le radio de nahazo virus radio zany dia mitady moyen hitoriana ny filazantsara de nahita zay dia misy olona afaka hifournira émetteur de émetteur ohatran'ny ity ny émetteur netiny tao tablety kely zany dia eto mimetre zany de etsy ambany etsy izy mahazo de tezitra be tamin'ny tena koa zany sy tamin'ny namako de hoe de avy eo ohatran'ny Andriamanitra ny mikotsiny hoe ianao ve maniraka hitory filazantsara de émetteur kely ohatran'iny no hitoriana filazantsara tsy aleo tsy misy satria anao fa nahitan'le émetteur satria za fa nahitan'le émetteur atao amin'ny 106 FM ngeza be 500 watts azonao de nanomboka teo zany de ohatran'ny tezitra tamin'ny tenako sady nasositra ana le émetteur anakahito zay za tsy hitory teny tsony tompo raha tsy misy émetteur mandeo fa tsy ty mihitsy tsy avitany azy ty de fadianana tam'izay de 21 jours raiky amby 20 andro sy raiky amby 20 alina ndraso aloha talohan'izay an'izay nahazo fanamasina tamin'ny février 96 rehefa nandatsy hitory ny boky ny apokalipsa rehefa niteneniny tatako hoe torio boky ny apokalipsa de zay non raha version anareo de ataovy any aminareo fa be de be mipitory fa inona de davinao mitady version hafa fa misy zavatra bloqué ao aminareo de hitako le version janvier 96 latsaka tao anatin'ny torimaso avy nitory Kalamanjana de latsaka tao le izy de taitra de nanoratra amin'ny tableau le namako hoe soraty zao apokalipsa 5 azonao dia apokalipsa 12 dia asan'ny apôstoly 1 tataka zay apôstoly 2 de hita iny de nanao misy point kely vetivety teo de hoe bon
fadianina am'izay tonga ny juin 96 le nlazaiko hoe za tsy torotsondra tsy misy émetteur mandeha juillet le izy 21 jours ny alan'ny nanomboka ny fadianina zay asa herinandro aloha am 26 juin 96 angam izay na alolokely liny lavidavitra satria nijanona teo amin'ny 5 juillet izay na 15 juillet ray am'izay de vita zay fifadikanina zay de ao anatin'le fifadikanina maneno ny radio 107.3 asinao de naoriko ny pakitaziko de lasa niody alahady tapitra 21 jours zany sabata de alahady maraina 22e jour niakatra taty amy studio taty akaiky ny rova de niditra tao amy studio de hitako le émetteur baiboly kely ranomasina andritra ny ady an'ray ngamba tao anatin'ny studio hoe namaly vavaka ny tompo de nanomboka teo vetivety kely teo tonga de hoe apocalypse pentecoste zay zany no any satria tonga de pentecoste le varavarana hitorinany filazantsara de nanomboka tam'izay de ataotsika hoe isa taona zany de misy créneau kely foana idirana hitariana ny olona hotihiny apocalypse alohan'ny diratsika amin'ny fampianarana sy ny momba historika ihany ray aman-dreny apôstôly Benjamin ny olona ny akamaroany nisy ny amereux tam'izany radio voalohany évangélika ho an'ny daholo be teto ianao nitantana ny radio évangélika sabatista voalohany 1996 nanana sponsor ve anao na hoe association maromaro nanohana hividianana ny fitaovana anaovana n'lay onjam-peo nanana sponsor ny lehibe indrindra tam'izany de jesosy fa kahihatra be tsy mamezaka tsy efa misy plan tsara de nanana sponsor efapolo menadasy ito am'izay zay ny mpiambana zay mpikambana de eritreretinao zay ny rakitra ny budget négociena zany le l'émetteur dia nalotsy kelikely ny volany natao bon le izy azonao sponsorine plus de nanao izy de voalola izy afaka asa telo volana sa efa-bolana voalola izy de ohatran'izany zany tsy misy mihitsy zany atao itsika mba ho fampatsahivana zay sponsor zay fa tena niady tongotra amantanana ozy ny malagasy fifadikanina moa ny tena goavana indrindra alombavaka fifadikanina tonga de manao asan'ny tompo ohatrany efa manana ohatrany efa manana zany de tafavoaka le izy hatram'izao hoe tsisy sponsor le olona efapolo ny lasa 4,000 de le lasa 10,000 de lasa hatrany hatrany zany de manao tsy latsakemboka akory azy zany fa izay aneren'ny fitiavany azy azonao de mitorona moramora zany le radio voatazona tsara aloha zany na de hoe ny lanja ny vidin'ny fitaovana am'izao fotoana zao tsy mety tsony zany raha mitorony filazantsara mana studio radio anao ka zavatra tsy manara-penitra ny ao studio mivilana ny ao studio mivilana kasety sy tam'izay sy kasety azonao kasety anankiray efa maty impiry anaovana apocalypse tsindrina foana na nampangotragotraka be zany zay étape iny lalovana tam'le hoe hitory ny fahamarinana tam'izay kosa aloha tonga de imbattable le zavatra azoko tao amy tompo voalasa tonga indiscutable fantanina manaraka raha aman-dreny apôstôly Benjamin izy hoe nanomboka anao tao de apocalypse tonga de raha ohatra atsika hoe sakafo zany tonga de résistance ahoana ny nandray sampitondra fivavahana lehibe teto Antananarivo ny fotoanan'le fampianarana trivo ianao mantsy somary tonga de mahitsihitsy zay rehefa mamhoe ty de ty tam'izay mantsy tao aloha tsara manamarika fa ny amereux sy ny namany teo aloha zany ny amereux rery sy lay fikambanana évangélika ladiste rehetrarehetra safosafo daholo le fampianarana tsisy mahasamy teny mafy ianao tonga de niditra tao anatin'le hoe tonga de plat de résistance ahoana ny fotoanan'izay tamin'ny tontolon'ny fivavahana hoe tena marina moa zareo ny tsara lazaina hoe nanao na fotoanan'le fampianarana tam'zato amin'ny relingy de efa mandray vahiny ahako azonao mandalo daholo zany lehibe ny tadidiko misy any lehibe ny fifoazana FJKM pasteur James de quelque chose zay izy fa sy tadidiko mialatsiny anarany ahako de izy nanoratra n'le boky hoe secte de natsiko izy invité de za mandefa n'le hoditra akondry kely am'le tsy mampitombona an'le zavatra resahany de nisy an'izany rahalahy mahiolona zany efa invité ko tao nisy an'izany solotenan'ny banquet
Renaty Banquet le manao tafika masina taty de zany no manao reportage de lasa ao amiko zany reo mandeha Renaty Banquet a de iza France-15 ngay zay le mandalo aty reny zany de ao amiko daholy tsy napoiziny zareo kaefa rehefa avy eo tifitra n'le apocalypse hoe fa ahoana rangahy ty ozy izy mantsiaka zay oa le izy keo nareo mampianatra an'le izy eo mampiresaka an'le izy de hitako anatin'ny apocalypse iny zavatra resanareo zany hoe ny fandraisan'le olona an'le izy tam'zany aloha zany a tena tsy napazotony olona satria araky le nilazainao zay hoe tonga de narangaranga lefa fitoriana de napetraka ny fahamarinana dia ny ianao nahita an'le salle d'accueil tao ambany lakaly asa 200 personnes tsika ny tao a mahita 80 isaky ny promotion mahita 100 de fagany atrany atrany hatram'izao zay nge le apocalypse mbola tsy tena mbola azony olona ikeny inconsciemment et spirituellement ao anatiny izy manda azonao fa intellectuellement izy te andray te afantatra ka ity apocalypse Armageddon ity zany de sahazany olona rehetrarehetra olazaintsika tsara eo ny programme an'Andriamanitra amin'io rehefa miditra tsika ny eo ihany koa ray aman-dreny ny fampidirana ny andian'ny farany amin'ny batisa zava-mananaina efatra faly izy ireo zay aloha zany ny akapobean'ny fahatsapana tamin'ny sabata lasa teo a nomenao ny programme ny fandaram-potoana ary ihany koa ny mety ho daty ny batisa amin'ny tindra mitoraka ity a napozipozinao ihany ve ny fandraisan'ny olona satria ny akamaroan'izy ireo de ity fandarana Armageddon ity no tena nanaingy azy avy tany amin'izay toerana nisy azy ho tonga atao miziona efitra TSA 7 programme misy zany a dia hiezaka mihitsy mba hoaingana ny fampianarana hoaingana de aingana mihitsy mba hafana mitondra an'ireo vokatr'ireo eo anatrehan'Andriamanitra mibatisa amin'ny le 2 na le 3 9 eo amin'ny janoary 12 sy 14 de mbola malalaka koa zany ny fotoana de afaka manao tsara tsika ny fakahita tokoa tamin'ny sabata teo a ny mpampianatra sy ny mpianatra dia tsapako zany fa efa misy amin'izy ireo zany ohatra ny efa naharaka hatramin'ny voalohany nisy mbola voalesona roa ny eniny tao amin'ny radio lesona telo de nandehibe koa zany tamin'ny resadresaka ny mpiasan'ny radio de hoe be de be matahotra de za zany mafantatra hoe le tahotra ao anatiny zany hoe sao de very mipetsaka koa ny eritreritra hoe izy bomba atomika hipoka angamba dia sao de maty izy kanefa rehefa nandeha ny fampianarana zay tahotra zay afaka porofony zany janona hatramin'ny dimy sasany ny olona ity misy olona anankiray a avant natongavany tao après natongavany tao mba inotsika avant et après zany alohan'ny izy tonga sy avy eo anatin'ny fampianarana miaino aritsika martelina tokony anaraka martelina martelina za zao teny akaikiny Ambohibo Ambohijanahary Ambohijanahary Ambohibo akaikin'ny horizon iny mipetaka za zao atrana Tsirabe enao nga mihaino radio mihaino radio isan'izany FM fois inona zavatra tsikatranao tao anatin'le fandarana entin'ny radio FM fois mizatra mahaliana be deabe tsy mbola faheko hatram'izay na de kemika azy izy fa tsy napolity hoe ara-panaly izy ohatra amin'izany hoe inona ohatra hoe le Armageddon io zao ohatra zany vaovao aminao va io zany hoe tena marina tena vaovao amiko izy amin'ny ara-panahy fa taloha zany le mpijery film kombaly hoe Bruce film nahafantaranao an'izany Armageddon zany taloha ohatra le film ohatra Rambo sy le film imo le blangina be ny bolo reny zany le tretanao an'le Armageddon de zany tena fahalako zany Armageddon zany taloha zao zao tena fatako tena mazava hoe kay ve tena ara-panaly izy marina mihitsy tokony soa fa misy ny apôstôly Benjamin nitondra inona teo amin'ny fiainanao andavanandro ny fahafantaranao an'le fahamarinana zay tondray aman-dreny apôstôly ohatrany hoe nampiovan'ny tenako zany le izy nampiovan'ny tenako hoe tena iovapo zay fa tena sao de tena taraky be loatra taraiko be loatra efa namalibady radio koa na zany hatram'izay fa ohatrany hoe tena mba mahavarina izy de rehefa mamalibady radio de ary amin'ny farany io foana no misy ohatrany tena ohatrany hoe masongadina be ohatrany hoe mahataitra hoe zay ndray le fampianarana fa nandeha rangady iloko tateraka de ndendeha azy rangady tonga de roso mamakana am'izay fa mahafinaritra
ateto zao tamin'ny heriny raha ny tena marina aloha tena tsy azo rano mihitsy fa tena tonga dia hanapa-kevitra direct mihitsy tena hanapa-kevitra ary tena hanapa-kevitra. Inona tompoko ny tena naharisika anao hoe andeha ho avy any amin'ilay fandaliana-pinoana fa tsy hijanona ho mpianonja-piantsona? Naharisika zao dia teo amin'ile hoe rano batisa farany zany tia ary ny faminanina moa zany izy. Dia moa zany nefa ohatrany efa tena ohatrany nefa misy zany zavatra tany nanjoa tamin'ny fiainako. Dia ohatrany hoe dia rangahy dia iovafo andeha anao rano batisa. Malina anao zany hoe fampianarana entina apôstôly entina fampianarana. Tena tena mahalina any no tena mahafinaritra satria zany hoe anarana ambony be amin'ny finoana hoe apôstôly. Dia vao mainka mahasambatra tamin'ny tenako mihitsy le izy hoe ary zany aloha tonga dia garantie mihitsy aho hoe ty zany aloha garantieko mihitsy zany ny tenako hoe apôstôly farany mihitsy satria efa tonga dolodolo zany le zavatra miseho amin'izao fiainana zao. Martel no anaraka ravo tika zao amin'ny tapany voalohany fakandrivotra nanaraka fampianarana nentin'ny apôstôly ianao ary rehefa nirinao manahoana aloha le fampianarana apôstôlika? Le fampianarana dia tena mazava sady entitra be mihitsy ny fampianarana tena entitra ary tena hoe ohatrany hoe mampanova le fisainana amin'ny tena lalana tena masaka tena lalana tena marina manilitsindrina ary izy azy tsy hoe manilitsindrina hoe mamelively hoe alina mamelively izy fa ohatrany hoe manindra amin'le tena le resaka fiainana le olona tsiraray sy le fiainana vaovao mihitsy tena vaovao manova fijery tena za aloha dia namino tanteraka raha ireny toroteny ireny dia tena vonona mihitsy amin'le manova amin'ny fiainana manaraka. Zao fanolora tenanao zao zany aiza ho aiza misy fitesy maro sarera ve sa? Raha ny fanolora tenako zao aloha dia tonga le teny hoe lasy zao foana zao lasy zao satria tena mandroso satria tena hoe tena mahafinaritra be tokoa izy mahafinaritra ary tsy hoe mahafinaritra ihany fa ohatrany hoe tena mampiriska tena mandeha amin'izany hoe lala marina itoko zany no mieritrery hoe ity no apôstôly farany no niantona no le zavatra miseho amin'izao fotoana zao. Mbola ho avy amin'ny heri? Mbola vonona foana ho avy ka dia manasana hoe rahalahy sy anabavy rehetra manaraka sabaka miondra-peo FM ma foi 107 moa 107.4. Olona anankiray izy iny lehilahy anankiray Marcel ny anarany avy any Ambohibao. Zany hoe tao alohany sy taoriana dia reny ny fahatsapany zany le fakandrivotra izy iny fakandrivotra izy nihitra ray aman-dreny apôstôly Benjamina raha ohatra an'izany ara zany zao santionana iny fa mihina fa ohatr'izay dolodolo ny tao ahoana ny fomba vina lavitra fijerinao mikasika an'ity fampianarana hoentinao ty? Ny fijeriko ny zavatra ho avy zany voalohany aloha ny fahatanterahany famonan'iny amin'ny lafiny le lafy ratsiny lay fahavalon'Andriamanitra zany feno ny fahatanterahana rehefa nahita an'iny zany tsika nahita an'iny ahako zany hoe tena feno le fahavalon'Andriamanitra le fandehan'izy ireo dia azo azoko an-tsaina ny zavatra ho avy hoentin'izy ireo azonao ohatra hoe diplomatika be zany ny zavatra ho ataony satria voalaza ao anatin'ny baiboly eo amin'ny apokalipsa 7:20 fa ho any amin'ny mpanjaka ny tany izy négociation zany atao iarahana ary ho ampiarina eo amin'ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany amin'ny planeta tany na ny amin'ny faran'izay fanjakana faran'izay mandroso aza ny firenena faran'izay mandroso na ny amin'ny firenena faran'izay ataontsika hoe aty amin'ny hémisphère sud le manitra indrindra na ny amin'ny firenena silamo na ny amin'ny fivavahany firenena tsy kristianina ohatra ny sinoa zany zao de azoko an-tsaina zany ny paikadin'izy ireo anerena ny lalana azonao mba ohatrany hoe manao entonnoir anankiray izy ohatrany hoe malalaka zany amin'ny voalohany ny vavany entonnoir de zay tafiditra ao de miditra any am'le lalatery am'izay de any azonao zay zany ny zavatra hitako hoe misy entonnoir be eo tsisy azo alaina fa ohatrany hoe malalaka izy amin'ny voalohany zao zay malalaka ny zavatra rehetra ataony fa amin'ny lafiny anankiray koa de hitako fa tanteraka ny lafiny mazava aty am' Jesosy azonao de hitako koa fa
samy miezaka mihitsy zany ny fanahy masina mandresy lahatra eny amin'ny rehetrarehetra eny ary hitako fa ho tanteraka ihany keo ny sitrapon'Andriamanitra ohatrany nen'Andriamanitra ndray zany ohatrany hoe ety le lalana fidirana ety ny lalana fidirana fa rehefa tafiditra dia malalaka indray le izy samihafa be zany a na marimarina koa hoe amarin'ny tompo le teniny hoe malalaka ny lalana makany fahaverezana betsaka ny makany zay le entonnoir ataony fahavalon'ny famarinana de amin'ny lafiny anakindray ety ny lalana makany fiainana ka vitsy ny mahita azy ilay any Jesosy zany a le ety no mipetraka eo de raha vao miditra eo le olona ohatran'le rangaly teo avy any ambobao iny zany dia niongotra ho azy vo niditra tao fotsiny izy de niongotra ho azy zavatra mety manakatsakana n'lay fivoarany ara-panahy fa rehefa tafiditra izy indray mandeha fotsiny izy mifanerasera amin'ny tena sy mamaky baiboly mivavaka dia afaka le eta mavesatra afaka le sakany ka ny zavatra ho avy zany no fijeriko azy amin'ny fiangonana dia ahavokatra be ny voza afafitsika satria tsara mampafantatra fa amin'ny fikelezanaina mihitsy zany sy amin'ny finoana amin'ny fanantenana sy fitiavana no idiratsika mampianatra n'lay fandarana apokalipsa Armagedon ho tsara zany ny fandarany ho tsara ny vokatra ara-panahy ho azotsika aorina kely eo na fanenjehana zany ataon'ny fahavalo na karazana hoe filambanina ataon'ny fahavalo de ho tsara ihany ny vokatra ary mia matanjaka ny isam-batan'olona zay efa miaka mivavaka raha vao miresaka tsika mikasika an'ity hoe boky ny apokalipsy ity fanontaniana mipetraka mpiaino zany zao a zay mila valiana de hoe iza nampianatra anao ny boky ny apokalipsy iza nampianatra boky ny apokalipsy aloha mianirana anakiratsika dia ogesantsika zay